Radio Don Bosco. Mba hovanona fandarana rano eto amin'ny Radio Don Bosco isakin'ny Alarobia maraina amin'ny folo. Mba hovanona fandarana ho fanabeazana ny olom-pirenena. Mba hovanona. Dia faly miaravantsika rehetra indray eto amin'ny fandarana mba hovanona amin'izao fotoana izao fatafaraka amintsika rehetra ao anatin'ny ora iray izay fa iarahana amin'ny ity Alarobia maraina ity raha Alarobianao manaraka azy. Raha ny famerenana kosa dia isakin'ny alatsinainy alina amin'ny valo sy sasany mandeha any amin'ny YouTube sy any amin'ny RDP live ihany koa ny fandaharantsika. Fatafaraka amintsika indray tamin'ny tapabolantsika ny nafarany teto amin'ity fandaharana ity. No ny antony fandaminana sy ny zavatra tsy maintsy natao tamin'ny heriny dia tsy nisy nifantarana tamin'ny heriny nefa hofikinina amintsika eo ihany rehefa avy eo ny zavatra nataontsika tamin'ny tapabolana. Fanamariana fotsiny dia mizara telo toy ny mahazatra ny fandaharantsika. Tapany voalohany dia 20 minitra. 20 minitra voalohany novana famelabelaraka-hevitra. Ny 20 minitra faharoa dia andraisana ny SMS avy any aminareo ary ny 20 minitra fahatelo dia andraisana ny antso avy aminareo avy amin'ny alalan'ny telefônina izany. Ny lohevitra zay resana dia resana amintsika ihany rehefa avy eo satria mitohy hatrany satria fanabeazana nataontsika eto amin'izao fotoana izao ary hatramin'izay ka hatramin'izao ary mbola fanabeazana hatrany no votoatony ity fandaharana ity dia dadia sy mihaja no mikirakirany sary Bruno milafin'ny teknika marobe ihany koa ireo tanora miatrika amintsika amin'izao fotoana izao avy any Mahatsanga any zareo reo manao fitsitiana eto amin'ny onjabeo dia faly miaravantsika rehetra mba hovanena mo Jeneraly. Mba hovanana Andriamatoa Flavien, mba hovanana Andriamatoa Dadis, Andriamatoa Miaza, mba hovanana Andriamatoa Bruno, mba hovanana ireo tanora marobe hitako amin'ny kabina teknika eo avy any Mahajanga, mba hovanantsika rehetra manaraka amin'ny fandaharana toko. Ia, araka ny voalaza teo dia ndaontsika anao famadinana. Ny zavatra resaka nataontsika tamin'ny hery ny Andriamatoa Flavien dia anahoana moa ny fiainan'ireo mpivady. Anisan'ny zavatra andresantsika zay satria mampametra mpanontaniana fa be dia be ny mpivady notrany tsy dia be hafa dia avetrany fotsiny dia hohity eo re nefa tsy mety zay. Ohatrany hoe mandeha ho azy. Ohatrany hoe mandeha ho azy tsy misy zavatra mandeha ho azy zany mihitsy ary anisan'ny zavatra andresantsika tamin'ny heriny izay ampatsahivika fotsiny dia hoe mikasika ny hoe inona ny tena atao hoe fitiavan'ny mpivady. Manahoana zany tena hoe fitiavan'ny mpivady. Rehefa tena mandinika amin'ny alalan'ity fandaharana zay ataontsika ity Andriamatoa Flavien dia be mihitsy ireo mpivady no tsy mahalala hoe inona marina ny fitiavana tokony hisy eo mpivady. Tena mampalahelo be satria lasa hoe zara fa miaina zany tena atao hoe fitiavan'ny mpivady zany mpivady. Kanefa io fitiavan'ny mpivady io tena Andriamanitra mihitsy nametaka azy. Ary rehefa mitenen'izy io hoe fitiavan'ny mpivady apetraka Andriamanitra io ako dia tsy maintsy miteny foana le Salamo 7:20 andininy voalohany. Io Salamo 7:20 zao no Andriamanitro tady anao fatratra aho maniry anao ny nofoko ary mangetahita anao ny fanahiko. Mitady maniry mangetahita ny vadiny na ny lana ny vavy. Rehefa tsy mitady ianao rehefa tsy maniry ianao tsy mangetahita ny vadinao dia lasa mandeha ianao any akafa. Zay fotsiny famantarana azy tsotra ary zay ny tena hoe maharaka avy amin'Andriamanitra ny fitiavan'ny mpivady fa tsy zavatra nataotao foana kanefa efa andresantsika ihany hoe fitiavana mpivady napetraka Andriamanitra mpivady io dia io indrindra ny soparan'ny demony fitiavan'ny mpivady io ka rehefa nanahoana ny soparany azy dia hoe raha vo arak'le nametrahan'Andriamanitra azy dia lasa hoe rehefa nysoparan'ny demony izy io dia lasa hoe zavatra tsy firesaka tsy fiteny mamoafady mahamenatra zay le izy. Ina moa tiany noresaina amin'izany dia marina tokoa fa rehefa nisombany le izy dia lasa hoe resaka pornografia. Nefa tsy zay mihitsy le nataon'Andriamanitra. Ary eto efa mamerina foana Andriamatoa Flavien hoe ny fandrinan'ny mpivady ny efitrano misy ny mpivady tsy misy afa-tsy izy mivady ihany mba hahafahana manatanteraka an'io fitiavana napetraka Andriamanitra amin'ny mpivady io. Tsika tsy analava resaka amin'izay fa fampatsahivana fotsiny satria tena hatramin'ny tenentsika tamin'ny tapabolana an'io ny zavatra ny mariako dia be ny mpivady no mangataka fionana. Ary rehefa indray miresaka amin'ny mpivady io ako
dotiny gaga mihitsy zareo hoe hay ve zay aloha dia tsy mahalala an'izany izy kozako rehefa tsisy mampafantatra anareo moa ka ahoana ny afantaranareo azy ohatran'ny fahalalana rehetra ihany io a tsy maintsy ratovina amin'ny olona manana ny fahalalana ho ampitany aminareo ho tonga fahaizana mampahalalana ary anatsara ny fiainanareo zay zany raha ohatra ka atao hoe famitinana fa tamin'ny tababolana moa zay ndresantsika dia anio zany tsika hiditra amin'ny tohiny zay zavatra resaka fanataontsika zay hoe ny fiainan'ny mpivady a dia mila fanakalozan-kevitra mila fanakalozan-kevitra io mihitsy ny tena tsy misy andre matoflavien adihevitra misy adihevitra ny mpivady tsy miadihevitra ihany fa mifanakalo hevitra vo mipetraka fotsiny le vombolany hoe ady dia efa zavatra raha vo miteny hoe fanakalozana zany a dia hitanao fa tisinday zavatra ka zay mifitiavana tisinday fa tsy misy an'izany hoe tia fotsiny zany nday koa tsy maintsy mandeha ao tsy maintsy ifamalina ifanomezana ifanakalozana zay ny atao hoe fitiavana ka zay le hoe fanakalozan-kevitra dia zava-dehibe loatra ary io miteny iny mihitsy satria tia vetivety mihitsy nahita mpivady tena tsy zatra mifanakalo hevitra le mpivady tena tsy zatra mihitsiny dia sahirana be ohatra fotsiny hoe le rangahy tsy dia be teny loatra le raha matony efa be tena tia miteny dia tanao dia lasa mieritreritra raha matony hoe ohatrany tsy tea ty vadiko ty ohatrany tsy mba te resaka amiko ty fa za ny zavatra teneniko ny olona foana fa taro tsara aloha ny fomba sy toetra ny olona ho vadinao rafiny anka zany fa verimbezintsika eto foana andre matoflavien ny olombelona rehetrarehetra io misy lafy tsara sy lafy ratsiny daholo fa ny any zavatra teneniko foana dia hoe raha ohatra tianao anjary ny tokantranonao tianao vanina ny tokantranonao tianao feno fifaliana ny tokantranonao tianao isy fahasambarana ho hitanao amin'izany tokantrano zany a dia tadidio tsara fa hoe zay lafy tsara mba hitanao amin'io vadinao io teneniny fa tsy ny lafy ratsiny tsy misy olona tonga lafatra ary zay lafy tsarany sy lafy ratsiny ao amin'izay a ny maizy azy tsy azo elany zany tsy misy ny tena tanteraka sy tonga lafatra afa-tsy kristy ihany raha ohatra ka hoe nakanendrika olombelona izy zay zavatra tsy fantatry ny olona anisany zavatra mbola teneniko foana amin'ny mpivady dia ty le hoe fomba mpianakaviana raha miteneny fomba mpianakaviana eo anisany zavatra nyteneniko foana andre matoflavien dia tsotra hoe nanahoana moa ny fomba nanabeaza ny ray aman-dreniny io ndro tovolahy io na io tovavy io fa tsy hoe rehefa mivadina reo zay vanao voagaga hoe hay ve ohatran'izao izy ty hay ve manao ohatranao zay nanabeaza ny ray aman-dreniny azoko nandritra ny firy-taona izy mivolavolana ny tefena sy ny rafetana atao ny toetsoainy ny toepony ny toepanana tapitapika izy tadiavinao io ary zay ny ilana zay ataoko hoe aza maimaika foana ny anambady raha tsy fantatrao zay zavatra za vo vetivety mihitsy mitenen'ny olona zany dia nandrindrandrindra anisany eto dia ampidiriko indray ndray matoflavien tele hoe fomba ty eo am'le hoe fomba nanabeazana azy hoe le karazan'le olona tsy misara mianakavy ve reo inona ny tiako olatsaina am'izany zany hoe rehefa manao zavatra io fianakaviana eo dia tsy maintsy miara-monona dody izy mianakavy ka tsy hanao zay vinanto voahiditra nanovan'izay fiainan'izay anisan'ny tokantrano tonga menimenina manko hoe ny any amin'izao foana isaky misy zavatra dia zay ny nanabeazana azy hoe zany tokony fantarinao dia ny voalohany ianao hiditra ho zanany zay ny fomba ny zareo zany kosa tsy midika hoe satria zay ny nanabeazana azy tsy nitazana azy dia tsy ova mihitsiny fa zany kosa teneniko amin'ny ray aman-dreny marina fa nisy ny fomba nanabeazanao ny zanakao marina fa misy ny fomba mahazatra ny mpianakavy marina fa misy ny hoe tsy misara mianakavy miara-milona sy ny zavatra tiana ho atao rehetra fa tadidio fa raha fa manompoka manambady io zanakao io ary elatra anana ny tokantrano io tokantrano voaorona izy roa dia voamorona fomba ikambanany fomba samihafa neny azy reo araka zay le efa lazaitsika foana hoe raha hatramin'izay dia ny asy ny anao fa rehefa manangana tokantrano izy dia ny isika fa tsy misy tsoa ny asy ny anao zavatra tsy ambarana ary karaha va mitenan'izay hoe zavatra roa akamban'izay io ohatra ny loko ihany io andre matoflavien raha vo ny fotsy ny loko ampianao mainty dia lasa volombato lalaka gris na ny mena asianao manga dia lasa volomparasy dia lasa zay zany le fiainany aza mananteny tsony anao ray aman-dreny le ka io le fotsy mangatsakatsaka zay ny fanabeazaka azy ka rehefa ny ampy loko hafa io dia miova ny lokony dia ekenao amin'izay manomboka amin'izay le hoe manana loko hafa
io tokantrano ny zanaka nanorona ka tsy hanymetsiny ianao raha toka hoe mampamanana ny fombany ary zay anisan'ny teneniko foana le hoe tsika ray aman-dreny tompokoa ajao am'izay zay mba fomba iainan'ireo zanakitsika ireo zay mba zavatra iriny mba hanana ny ampiavaka azy amin'ny hafa hoe ny kambanan'izy roa fa tsika tsy ilaza foana hoe isaky ny misy zavatra dia tsy maintsy mankany aminay nareo isaky ny misy fety dia any aminay isaky ny misy zao dia andao tsika ary andao apetraka tsara mihitsy hoe misy fotoanany raha ekeny ny sainy amam-panahany tsy manelingelina mba hoe tena fampandehanany tokantrano dia za vao vetivety mihitsy any teny tamina tokantrano anankiray miteny hoe rehefa miteny midada sineny amin'ile hoe tsy maintsy makany tsy maintsy manao tsy maintsy an'izao sy nyzao dia laza hoe ordada sineny zay koa nge mba manana ny tokantranonay matoa zay tsy tonga ty aminareo dia mbo ty hanafana ny tokantranonay inao mahadiso an'izany tenenao zany ray aman-drenao misy le ray aman-dreny zany de hoe raha vao tsy tonga ianao dia lavamolotro dada lavamolotro neny aza nisy an'izany efa ary ela tio tadidio tsara ary zavatra hoe tsy da nataotao foana le izy fa ny fampiarana tamin'ireny dingana maro samihafa hoe ny fanateram-bodiondro hoe ny fitsoratam-panambadiana ny fanamasinana fantatrao tsara fa manomboka eo tokantrano vaovao miendaka miala amin'ny tokantrano zay nisy azy tao amin'ny dada sineny ary anana ny maizy azy io anana ny fijeriny io anana ny fomba ary io zavatra io zay efa lazaiko foana zay zavatra na dia io sakafo io fotsiny azandre matofo lavy tao amin'ny dada sineny anao efa zatra ohatra zao foana sakafo tao ohatra zao foana zay tsy mihinana afa-tsy zao zay tsy manao afa-tsy zao rehefa norona toka ny tany amin'ny ilany koa zavatra afotran'izay dia mety hoe mba misy zava-baovao entina za mbony dia matetika manao vazovazo foana amin'ny vadika hoe zavatra mbola tsy nohanina mihitsy zavatra menao aty tany amin'ny dada sineny kanefa hitako fa tsara tsy hitako zay maratra an'izany fa fony mbola teo ampahandrosoka ny dada sineny dia io karazan-tsakafo dia tsy nohanina mihitsy dia indraindray ary zay miana-day avy dia mety hoe ngamba fady atsika ngamba io zavatra io dia misy mihitsy ny amin'ireo tapo amiko ireo tena hoe efa tafalentika lalina tao an-tsainy le fomba nanabeazana anay ara-tsakafo dia ohatrany hoe rehefa nanambady nanatokantrano izy dia zay koa ny ataony fa dia hoe mivoatra tsikelikely eny fa raha hoe ny vadiny manana ty zavatra hafa izy tsy zatrany io dia izy manao an'ny vadiny fisy tsy mihinana an'io dia zay le mahatonga le mieritreritra hoe lasa mieritreritra le olo hoe fady anay mihitsy any fa nefa zany kanefa zay le matao amin'ny tenen'le izy za zany tena nahita misy fiovana be dia be tamin'ny tenako manokana zany zay ohatran'izay hoe lafo ny sakafo zay satria zavatra tena tsy mbo niditra tao an-tranonay mihitsy mbolambola teo neny dia tena eny dia nataony hoe fady fa rehefa nanambadiko io zany vadiko miteny hoe mba handramo kosa za aloha tamin'ny voalohany tonga dia minety deo mba handramo ianao io mahavoanao mba handramo mba zavatra tsara nge io zao manandrana dia tsara tokoa dia iny fa ty hitanao zany zao ty favovoana ndraindray taloha nanao vazovazo tamihitsy zany Andriamanitra tena mahay zavatra mihitsy zany hoe ny reniko moa efa maty fa tsy hoe satria izy maty dia fa tsy hany mihitsy ny petrany fa raha mbola teo angamba hoany reninay tena gaga mihitsy teo ina ty hoany amenao ny zanako ty ka zay hitanao zany zao ohatrany zavatra madinidinika Andriamanitra volavana tsara no miresaka aminy resahana azy satria tena be dia be mihitsy no miteraka olana ao am-pivady zay zavatra ray lafo ny sakafo fotsiny dia mbola eo ndraiky hoe le lafony hoe isan-jasa efa andresantsika teto any am-piandohana ka dia fapetraka hoe firy ny zaza terakitsika fa tsy hoe tsisy fety io fa Andriamanitra mamy fa noentinao manabe andreo zaza ireo na ny akanjony ny sakafony ny fianarany ny tsabona azy raha to kamarary sy ny zavatra maro e zany nge firetina dao fa tsy vitan'izao fotsiny raha fantatrao fa hoe tatahako zao ny fidiram-bola ao mitokantranonao olona firy ny tokony ho velony vola misy ny tokantranonao ho anareo 5 mianaka ve sa ho anareo 3 mianaka sa ho anareo 5 mianaka fa tsy hoe vola tokony atao hoe ampy tsara olona 5 tsy ampy zany dia hitanao tonga dia efa zany rehetra zany tsy hoe zavatra tena fa anisany tena miteny misy anisany manamafy tokantrano Andriamanitra Flavien ary manamafy ny fankatiavana ny faminavinana ny hoavy iarahan'ny mpivady hoe mba misy tanjona tsika teto efa nyteny foana Andriamanitra Flavien fa hoe ny fandrefesa-piainana raha ny tena marina dia hoe isaky ny 5 taona
isaky ny 5 taona hoe roapolo ka hatramin'ny 5 amby roapolo efa miasa efa navita fianarana efa miasa 5 amby roapolo ka hatramin'ny 30 efa miasa zany efa manambady efa miteraka ray mipetraka amin'ny efitra ray de 5 amby 30 ka hatramin'ny 40 de mety efa mitombona isan'ny zaza any amin'ny 40 taona averiko zany le matoflavy any tsatsatra mihitsy mamiana any amin'ny 40 taona ianao de efa mieritreritra ny 20 taona ho avy zany hoe satria rehefa 90 taona ianao tokony sahatrasa eo amin'ny fa 40 taona tompoko manomboka maminavinany zany hoe manao trano ary io araka ny bolan-drazatsika ohatrany tranondando izy ao anatiny manatevina azy tsy tonga de ho vita indray mandeha indrindra misambotra vola amin'ny banky zany sarotra be fa tsy maintsy hoe vidina aloha mananana aloha ny tany de vidina ny vato de eo iny aloha de avindray vidina tsikelikely ny briky de mety efitra ray fotiny vita ny efitra ray de mifondraha de manao ny sisa tsikelikely de efa eritreretana hoe nde mba ho sinariana fa mety mitombo ny taranaka 20 taona ve anao de tsy havita an'io fa le olona tsy mieritreritra an'izany fa tonga de avetrany de tonga de trano anakirangeza be tonga de vita sahirana ianao ary tsy havita mihitsy ary fa raha vao mandeha tsikelikely ohatry an'izany ary firifiry moa ny tanora rehefa amenao an'izany sosokevitra zany no mahavita trano miainga amin'izay zavatra ray rehefa teoriana izy de tena misaotra anao misaotra ianao ihany mon général mbona me an'le torohevitra fa zao zay mba manana ny trano ipetrahanay mba tsy sahirana tsy manofa trano ary zany zavatra ny zavatra tena zava-dehibe mihitsy anisan'ny zavatra eritreretina koa de eo amin'ny fikarakana ny tokantrano anisan'ny tsy maintsy eritreretina tsara ny fitantanam-bola tompo ny fitantanam-bola anisan'ny tsy mampifanara-tsaina ny mpivady matetika io tsy fata matetika ny lehilahy ndray mpianakaviana no izy tsy mba hoe mitantana vola ohatra no izy tsy mba hoe mandeha mividy sakafo ohatra de tsy mahalala fa ny vidiny sakafo iny am'izao fotoana zao ka mitombo andreo manala de raha hoe ampy anao le vola taloha hoe ray volana katroka tapitra ny karama tonga ny karama vaovao de ampy tsara tsy ny sambo-bola am'izao fotoana zao mety hoe herinandro meloa de efa tsisy tsony io de mbola mandeha ihany fasana de tapa-bolana meloa de efa tsisy tsony io zany hoe trosa no ivelomana ary zay ny antony hoe tena tsy maintsy rahana mijery mihitsy le fitantanam-bola zao vola miditra amintsika de hoany nyjerevana azy le fitantanam-bola mandofa tany ve anao ohatrina iny tsy maintsy aloha mandoa jesorany ve anao iny tsy maintsy aloha rehefa vita ny ekolazy ny ekizy tsy maintsy aloha de zavatra hoe tsy maintsy aloha zany de fa apetraka amialoha ity zany tsy azo ahena fa de io izy zay le ataon'ny vazaha hoe dépense obligatoire vola tsy maintsy aloha ao anatin'ny ray volana de zay ampiny eo am'izay no amboarina hoe raha ohatra nareo ka hoe nandritry ny ray volana afaka nisy laoka hoe mba nisy hena de manomboka hoe mety hoe isaky ny 3 andro sisa fa tsy isan-kerinandro mihinan-kena foana de mihena foana ny fatambara raha ohatra andeha tsika hoe 3 kapoka hatramin'izay de mety lasa 2 kapoka zany hoe tsy maintsy eritreretiny satria rehefa tsy mieritreritra an'izany ianao de lasa mifanasoketa fotsiny hoe mpivady nataonao iza daholo mivola ka ampamenao ny havanao hitanao tonga le tsy fampatokisana de lasa resaka hafa mihitsy le izy fa io no nisan'ny zavatra tena hoe zava-dehibe mihitsy ny fitantanam-bola io rehefa fantatrao ary zay foana nge mahatonga atsika miteny eto ndre matofolaviain hoe raha loha ranom-bola ray fotsiny miditra amin'ny tokantranonao tsy maintsy sahirana ianao raha loha ranom-bola roa ary hoe samy masa mpivady efa sahirakirana fa raha tsy te ho sahirana anao tsy maintsy hoe loha ranom-bola 3 na 4 miditra amin'ny zay ianao vao tsy sahirana matoa miteny izany de satria zavatra azo tanterahana azo atao misy ny tena ataotsika hoe asa matianina io ny asanao andavanandro fa akoatran'izay ianao afaka manao asa hafa na fambolena zany na fiompiany zany raha vao miteny an'io fambolena io de voninkazo foana anao ataotsika ny eto Antananarivo olona tena tia voninkazo ary azahoam-bola io tsisy avy amin'izany koa le hoe fahaizana manao sakafo na mivarotra de tsy azony olona eritreretana misy olona tadidiko tsara hoe netombohan'le olona mivarotra masihita andre matoflavy netombohana de nitatra kelikely le masikita lasa nisy zavatra hafa lasa mivarotrana lasa nisy ovy lasa zao ataoko 3 taona taorina de fa tsy ny trano hazo na vita trano hazo le temoron-dalana iny afaka 5 taona taty aorina efa trano briky 10 taona taty aorina magasin ao ambany izy ao ambony mipetraka azo atao zany azo tanterana fa zavatra fotsiny ahoana moa mba ahavitako an'io zavatra io
vita foana rehefa atao ary zay tsy maintsy atao mihitsy zany rehetrarehetra zany tsy maintsy eritreretina mieloha raha tianao ilaminao ny fiainana tompoko misy drafitra apetraka fa tsy mandeha ho azy raha te handeha lavitra ianao ohatrany fitenena za moa maramila de afaka miteny zany tsy maintsy homanina na ny kiraro anaovana na ny entana hoentina homanina mieloha am'izay anao tonga any am'le toerana fa rehefa tsy hoe efa raha pitso anao ny andeha androanao vao mikoropaka adinonao ny sasaky ny entana tokonao tena de ianao ihany ny sahirana tapitra ny tapany voalohany andre matoflavy izay tokoa ny tapany voalohany nanaovany famelabelara-kevitra hidirantsika ary ny tapany faharoa andraisana ny SMS avy any aminareo mba hovanina omenanao ny adresse mail ny fandaharana mba hovanina @yahoo.fr m lehibe ny fitomboany mba hovanona @yahoo.fr zay de vita mba hovanina de ovakina ary ny SMS avy any aminareo toy izao zany SMS zany fa be de bizy ny tonga aty mba hovanina sakiandrany jeneraly inona ny tena asan'ny sisy vato fa miditra amin'ny ady mivady ary terena le anabaviny itory de vitany nanagadra legendary aty amboy manambola ozy tena efa lafo zany hafa mihitsy teto ngamba zany setra ohatra hoe ngamba ny misy fanaparapahefana kely ngamba zany ohatra ny tsy mety mba mety horevitra toko fa kizitina be fona am'zanako sy ny vadiko isan'andro tsy mba manana fifaliana mihitsy fa be trosan'olona be efa mba miezaka mandamintsaina fa tsy mety mivarotra de tsy mandeha mihitsy ny tsena karaha olona sorena lavy ianao ka ina ny zavatra andeha ao anatin'ny fahasorenana tompoko de fa milaza tsy maintsy filamina tsaina fiadanam-pony mampanroso azahoana fahasoavana amin'ny fiainana fa rehefa olona tezidava mototra foana sahira-tsaina marary foa de vao mainka mikoroso fahana ny fiainanao ny fifandraisanao an'le vidy ary zay mihitsy ka olona misorena ianao ka ianao ve itsika tonga ny va de olona mototra lava molotra no itako izy ny vidy eo aminao sa aloha mandrehitra amin'ny ilanetsy eo mba mitsikitsika fa zay moa ohatra ny valiny tonga de vetivety eo fa mangata fotoany zay afaka miresaka lavalava ahoana ny hevitrareo fa nivadiko nanao mission nandritra ny rovolana de tonga tamin'ny alahady de natory foana fa reraka de nitomany ny mamany fa hoe miavonavona hony fa tsy nakany aminy ohatra kora reraka kosa risiko zay nge le izy zao ataovitsika tsaina ray aman-dreny ajaikosany rehefa manana ny tokantrano ny zanakitsika aza terena de efa nyritsika sy mba de hoe mba zavatra mahafinaritra atsika ny tsy maintsy tanterahany fatany foana zany amin'ny fotoana tokony hanovany azy fa za be alahelo so manahira-tsaina amin'izany fa vao maitaka miteraka lonolony fifandraisan'ny mpianakavy zany zay fotsiny ahako reraka izy de reraka ko maniny tsy maintsy ivilany aminao raha hoe raha ty mivilany amin'ny tokony vady aman-jany zay zavatra fa any amin'ny ray aman-dreny zavatra efa sa manana tokantrano le olona nge tsy te haikin' zany mihitsy andre matoflavy zay zavatra de le fitiavatena zay za toko vehivavy tena miroapolo taona de mbola tsy manambady de taravady hono za aza maimaika ao zay foana nylazaiko hofadirana ovana ianao raha hoe maika ny anambadika tsy olona tena sahaza anao ny vadinao de hitomany teny eo anao za toatrano tsy mba manana liberté mihitsy nefa efa 12 taona tsy manana safidy mihitsy am'izay atao ka ny ololotra zany aloha de ozy atongava am'resaky satria misy antony be dehibe nge zany fa tonga de vita fotsiny anaovantsika itsin-dalany eto fotiny hoe zao zany mahatonga an'izany tsy mety za vehivavy de efa naditra be ary efa maro ny lehilahy niaraka tamiko de saika ambany tany za hoe misy fiatraikany ve rehefa nyrina ny tokantrano zany ahoana moa tsy isy fiatraikany tonga am'le obolan-drazany ty le matoflavy tanana zatra mitsotra tompoko sarotra ny ivokonany zay de talazika anao ny tena marina de olona tia milalao fitiavana ianao dikan'izany tsy haritra novinanoviana raha vao olona tia milalao fitiavana de tsy haritra zay fotsiny ny amin'ny fantatro matoa hoe miandry eny amin'ny fanambadiana vao misy ny
tena hoe olona tena firaisana ranofo mba tsy ainana ny zavatra oatra raha vao mandingana anankiray eo ingainao dia tsy voatana tsony fa mba mivady sady vady no renjanakao na vady no renjanakao zay ny tena ilaina. Misy lehilahy miaraka amiko vao niaraka ray volana zay dia efa maty ny mamany. Rehefa maty ny mamany dia narary be izy ka lasa tsy mety salama mihitsy dia voaroaka tamin'ny asany dia tsy manam-bola izy. Ny dadany koa efa maty dia za daholo no miantoka azy tsy manam-bola tsony ka lasa leo azy izy anefa eka ianao zao nahazo andriankinany dia hatramin'izay inona no azo atao amin'izany ka nga vitany hoe leo azy mihitsy ka ianao ihany nizaronao izy iankina aminao raha olona tsy kely maina nge dia mbola afaka mba manao zavatra mba hidirana vola io koa nge ndrendrendre matofo laviany raha vao misy manampy dia moramorany ny fiainana za ve tsy akary za ve tsy rany amin'ny datato ary nenito ve dia sahandroka ohatra dia io zao izy roa miaraka dia hoe tia nefa nikinako hatramin'izay dia mbola tohizako foana ka dia asakasaka mbola hoe vonina ny antoka azoko. Ny zanako 12 taona dia gaga nahita fa misy film X tao anatin'ny karta dia inona tompoko ny tokony ataoko hanabeazana azy lehilahy le zaza. Dia teneno izy ka tenenina tsotra fotsiny tsy mety fa simba amin'io ny sainao sy ny fianaranao anaka na ny fiainanao any aoriana everinao fa io ny fiainana io ny endriky ny fitiavana tsy izy io anaka zay nge izy indray moa ny tokony hanana sasy mihoatra ndray aman-dreny fa tsy avy tany dia bedesina raha vao bedesina dia vao maiky ny ataony zay izy resany ny vadiko tsy mety matoky efa ataoko zay fomba rehetra sy izay lazainy nefa tsy nony mihitsy dia zao sisa no nambarako azy hoe zay lazainao fa za tsy mitsangajanga fa tempolin'Andriamanitra ny tena dia marina nenao zay ihany ka velao izay raha rendoa amin'ny heriterin'ny ratsy eo rehefa ina nge fa nitenentsika teto Andriamatao Flavien rehefa zavatra tsy ataonao nefa teneniny olona aza makina aloha aza makarary fo amin'izany avelao izy heritreritra zay heveriny ihany. Vehivavy 13 taona za rehefa mivoaka ny trano ka hariva be vao tonga dia lazain'ny mamanay fa jokotsorika hono zay indray raha tsy fitokisana io le efa tenentsika eto foana nge Andriamatao Flavien hoe mampimenimenina ny tanora mihitsy le tsy fatokisana ary mbola averisika eto foana ary heverina foana ny fatokisana ny fifampatokisana no endriky ny fanehoam-pitiavana aza gaga ianao raha tsy mifanakaiky-po amin'io zanakao io satria ianao tsy matoky azy. Za tompoko nisy olona niaraka tamiko dia efa nisaraka zay nefa rehefa hitako izy dia mbola malahelo be foana za zao any mbola misy zay tavelo zany mbola misy zay tavela fa zao foana io atraka lenjazaytsika teo tisintay ny fitiavana Andriamatao Flavien tsy maintsy fanakalozana fa tsy mandeha ila mihitsy fa raha vao mandeha ila ianao dia tia raha reny to io nge le hoe sikidy mila voatsiary olona tsy manina anao ve ndeha manina anao tsy mety zany. Ny vadiko tompoko 17 taona zao vao nanao sipa nefa ny zafikerinay efa roa teneniny izy dia tsy miraharaha mihitsy vehivavy manoratra io mako le misy fiteniny ny vahiny zay frantsay indrindra hoe rehefa tonga amin'ny 20 taona iany-polo taona io lehilahy dia atongavany demony tena misy izany crise de cinquantaine zany hita zany tena hoe tratrany fakapanahy iverin-dalana makany amin'ny fahatanorana zay le hoe hidirany demony zay zavatra zay ka zany zavatra zany tandremo fa tsy hoe fomba mampanaoka dia ho atao fa arakaraky ny fifandraisany mpivady foana ary indrindrindrindra anisany eritreretiko mety ho diso ny eritreretra an'izay matofo matetika amin'ny vehivavy rehefa tonga amin'ny 20 taona eo na 20 taona mety tsy hanananaka tsony efa mitsahatranaka ny fiteny azy dia lasa ohatrany tsy matoko tena tsony hoe za ve zao dia mbola afaka ame fahafaham-po ny vadiko mbola mety ahafaly ny vadiko za ve mbola mety manitona ny vadiko ve mbola zay ianao dia ianao no mampiditra pozina aminao ny vadiko mandatsa manao vavalava isan'andro raha vao tsy arahana ny teniny dia ady lava mitabataba na tsy mety ary ny teniny ka mba anitsy dia ny azy ihany no marina rehefa miteny dia tsy ho teneniko ty tsy afaka ho ambavany mba mangataka vahaolana to
vehivavy manoatra. Ka zay rehefa zavatra ohatran'io dia tsy maintsy misy antony maromaro ny dikan'izany tsy maintsy miresaka. Zay dia le ataoko hoe mangatafy fotoana dia mifampiresaka fa raha amin'izao fotsiny maimaiky izao tsy mahavaly mihitsy le zavatra tena hoe tianao ho eny. Vehivavy dia miroapolo taona za miaraka amin'ny lehilahy roapolo taona. Mifankatia tsara zay ary heritaona zay no ny fampizahana toetra. Ankehitriny iroso amin'ny fanambadiany zay nefa ny anabaviny tsy mankasitraka inona tokony ataoko mety ve raha misaraka aminy. Zao fanangeny teneniko hoe io efa verimberisika tokony lehilahy foana ny zokony noho ny vehivavy fa izy no loham-pianakaviana. Ny antony mahatonga an'izay dia hoe ny vehivavy matotra kokoa noho ny lehilahy. Ary raha vao dimy taona zany elanelany marina fa tsy betsaka fa rehefa tonga any amin'ny faha-efapolo taona anao dia membe-efapolo taona any ianao vao tena ho hitanao amin'izay fotoana izay. Izy mbola tovolahy efapolo taona, ianao dia membe-efapolo taona. Ianao efa mety mitsahantranaka, izy mbola ao anatin'ny herin'ny feno. Any angely izy vao tena mipetraka e. Dia avy eo anao lasa sahiratrainy eo. Zay ny antony hitenenako fa tsy zatsy hoe tsy tiako ny tohizan'ny fankatiavanareo. Fa rehefa ohatra moa io nge tsy misy ina moa tsisy mangiditra ny sakay ny fitenenana fa rehefa safidinao dia telona ihaniko. Za rehefa milaza zavatra momba ny tenako dia mangovotra be na amin'ny teny masom-bahoaka mariako fa misy tsy fahasalamana amiko. Inona kay ny tokony ataoko? Sarikaina trenaoko. Matoa ianao mangovotra tsy matoko tena indringan'izany ary raha vao miteneneny tsy fatokisa-tena iny dia any amin'ny fahazazana ny etom-poana io. Tsy teo amin'ilay fiaraha-monina, teo amin'ilay fifandraisana. Zay le zay mahatonga hoe mankatafy fotoana. Avverina ny fizahan-toetra eo amin'ny mpifankatia vao tokony hivady. Za mantsy miaraka amin'ny zazavavy iray dia vao roa volana zay niaraka dia atao sahady hono ny soratra. Tsy maika loatra ve tsy mety zany maika loatra farafahangany apetrako. Heritaona na heritaona tsapa ny antony afantaranao ny toetran'ny tovolahy io, afantaranao ny fomba ny fianakaviana, afantaranao ny mombamomba zay manodidina azy. Fa sao dia fatafitrano fa ay ve ohatr'izao ilay tolo rehetra, ay ve ohatr'izao ny toetran'ity olona ity, ay ve tara loatra dia mahay eo anao. Fantaro koa mba toa maninona le olona le maika loatra today. Tsy mety misy lafiny hafahafa ndray matovolavy ihany fa aza maimaiky izany. Sao dia aveo anao trano eniny eo. Za manana olo-tiana dia izy ny teny hoe ndao anao firaisana dia no teneniko izy hoe aza hoe za tsy mbola vonona dia lazainy avy eo ny tsapa izy fotsiny izy. Dia zay ary hitanao mitenen'izay izy raha nanaiky teo anao tonga dia vita nataony dia lasa izy ay vehivavy mora angatahan-javatra tiako. Tsy izay lehilahy rehetra mangataka aminy ve tsy omeny daholo. Inona no mahatonga atahotra ny mpampiasa rehefa miresaka aminy rehefa misy tiako tenenina aminy misaotra mialoha dia mankasitraka. Ka araky ny fifandraisanareo ihany io. Mety hoe masika be ve izy dia matahotra ianao hoe raha vao mitenetindray zao dia mety ho betiny, mety ho zao ndray zany. Ianao ihany angeny tonga zavatra mbola tsisy dia efa vetrany dia forononao. Zay iny mahatonga an'ireny tahotra ireny. Tsy mbola misy mihitsy ianao mametraka sakana. Zay foana le fiteniko azy. Ka rehefa ianao no mametraka sakana sarotra ho anao ny ala amin'io. Zay. Fa tsy ionga ataontsika hoe liona io sa inona anaikitra. Mety ve raha olona vao roa volana ny fankatia dia iroso amin'ny tokantrano. Tsy mety. Namana efa antoanany maro. Mifankalala tsara izay iroso ny ray aman-dreninay. Mety ve ny firosonay sa tsy avy aty ambanivohitra lavitra ny manoratra vehivavy efatra amby roapolo taona manoratra fahovanatsika rehetra. Eny le izy ange raha ohatra ka hoe efa nifankalala taloha nareo fa tsy hoe roa volana fa roa volana angamizany nareo vao tena tapakevitra andao hivady. Roa volana izy vao mifankatia fa tao aoriany tao alohan'izay izy zany olona mifankafantatra be fotsiny. Eny hoa dia hoe eo amin'ilay roa volana nifankatia indrindra tena hoe tena manahona tsara amin'izay ary ty tovolahy ty ty tovavy ty malala ny fianakaviana ao izy mahafinaritra malala ny fianakaviana ianao ilany zany. Fa saingy zao roa volana zany tsy ampy amiko. Averimberina foana aza maika ho tratrany nenareo. Zay ny ady zay ihany ny fantatro. Za miasa trano dia tsy mba mivoaka fa miasa foana na alahady aza dia rehefa mitaky ny zonao ianao tesitsisy. Ka zao le izy io zay foana ny ataoko ny olona
voalohany indrindra mba olona mpivavaka ve aloha zany mampiasa anao zany. Dikan'izany zany ianao tsy afaka miangona. Zany aloha dia efa tsy mety. Faharoa, raha mba afaka miangona ihany ianao dia amin'ny fotoana iangonanao mba manontany ny mopera na manontany ny pastera. Zaho tompoko ny zavatra mba manjoa inona ny tokony ataoko, ny mpiangona ny manampy anao. Zay. Zay, vita. Dia mianaka izay dia ampy ve tompo izany karama enin'alina na fito alina zany fa tsy mety hampiakatra karama mihitsy ny patron, inona ny tokony ataoko? Sotra. Ka io azonao marina fa arak'izay ny fanekenareo. Zay nge le ataoko raha loharanom-bola ray fotsiny dia sahirany. Dia tsy mba misy zavatra hafa azonao tao. Misy talenta folo nge ao anatin'io tanan'io. Fa tiantsika tena tsy vonona ny trandraka an'izy fa dia miandro fotsiny le karama. Le ataontsika fitentsika malagasy hoe asan-tselika. Mba mianatra zavatra hoe mba avitan zavatra. Fa tsy dia mijanona fotsiny aiza ny avelanao amin'izany hoe amiko tsy mahavelo zany. Raha olona dia mianaka zany tsy mahavelo zany. Fa ny zavatra koa hoe mety hoe azo atao. Dia mandeha ianao makany ministeran'ny asa. Dia zao tompoko ny karama amen'ilay mpampiasa anay. Dia asa inona mba tokony ataonay fa dia tena sahirana. Asa amin'izao fotoana izao nge efa miteny ny fitondram-panjakana hoe tokony izao ny karaman'ny olona ohatra. Zay. Fa io kosa arak'izay ny fanarahana. Tsy ny vozonina tsy niterena nge ianao nanaiky an'io asa io hoe asa tompoko mba mitady asa zay. Tia indrindrindrindra zaho mo dia efa miteny foana le tanora miteny amiko. Zay asa misy tsisy olona andray anao raha vao miteny an'izay ianao. Dikan'izany tsy misy zavatra hainao na ray ary. La tsy manamay. Fa teneny fotsiny na ataoko hoe amafatoka mandio tokotany tompoko dia mikarakara zaridaina zany ny zavatra tena raisy ny olona ianao. Fa tsy zay asa misy. Tsisy olona andray anao amin'izany hoe zay asa misy zany. Zaho manana olontiana dia mampirafo ny dadany. Dia tsy mba afaka nahazo ny fitiavana avy amin'ny rainy izy nandritra ny fahaza zany satria tsy niraharaha ny vady aman-janany le rangahy. Dia ahoana tompoko no mba anabeazako azy ao anatin'ny tokantranonay. Sahirana ny saiko matahotra koza amin'le hoe tarana boanjo fotompony. Tsy voatery re. Marina fa misy ilay ataontsika tarazo. Fa arakaraka ny fomba fanomezanao fitiavana fa ny olombelona nge nataon'Andriamanitra fitiavana Andriamanitra Flavien. Rehefa omenao fitiavana ny olona mahay mandray fitiavana foana. Ary mety manome fitiavana rehefa avy eo. Amin'ny voalohany fotsiny sahiraka eny satria tsy nahazatra azy. Fa rehefa ela dia tafita foana iny. Zaho tovovavy 12 taona dia miaraka amin'ny lehilahy 17 taona. Dia zay efa taona no niaraka. Dia mba miteny anazy zaho hoe mba makanesa amin'izay any aminay na dia miseho fotsiny aza dia ozy hoe tsy maimaiky zany dia ny olany za tena ty azy fa izy tsy mba atsapako fitiavana mihitsy dia sady mampirafy. Koina ny hidirana amin'izany mitady losa zany ianao mbola tsy tafiditra dia efa fantatra daholo ny kilema ny tena kilema farany zay ratsy dia ina mbola hidirana amin'izany hitondrana azy any an-trano hoe angatabady ianao. Tsy mety zany. Za vehivavy niteraka lahy ray dia misy namako lehilahy niteraka vehivavy efatra izy dia raisiny toy ny zanany naterany zanako ary ampitainy mihitsy aza dia za no sorena kely satria izy mianaka dia mifandray be ary tsy mifankafohy mihitsy sady manoro ny zavatra ataon'io zanako io izy raha mibedy za dia izy no tezitra amiko. Inona tokony ataoko? Ka io lehilahy tia ny zanaka io ve mbola manambady? Ny zanany izy manana zanaka efatra fa manambady vadin'olona ve io? Araka ny tenao le matofa ve hoe vadina saka indray ve tsy mety vadin'olona io? Ka zay fotsiny hoe olona manambady ve io? Fa raha tsy manambady tsony izy dia hoe vonina ny vadinareo sy io lehilahy io dia tonga dia dimy zany ny zanakareo. Dia amin'ny alalan'le zaza no tambatambazana mba raikitra an'le zay. Ka dia zaza sao fa miraiki-po aminy dia io ary ianao fa sahirana satria raha ohatrany hoe misaraka amin'ny olona dia anana olana amin'io zanaka eo ianao. Zay zavatra e. Ary zay rehefa tena nahirana be rehefa mipetraka le olana fa tsy etiana akany ny zaza io miny fianarana tsy mandeha sarotra irahana be desina foana dia manomboka ahita fasarana tsaina ianao tompoko. Firy taona ny lehilahy no tokony hanambady fa za ina 20 taona mbola tsy manambady. Tara ve za dia firy taona no tokony hiteraka farana? Eritreretiko
farafatarany zay foana le teotrika hoe 5 ka hatramin'ny vehivavy tokony eo amin'ny 5 taona eo manambady na mihoatra kely lehilahy ny 7 taona any farafatarany satria mijery an'le zanaka mankony raha ohatra ianao efa any amin'ny 3 taona mahery na 7 taona zay vao hiteraka ny zaza voalohany le zaza no sahirana fa tsy ianao zay zavatra zay ny antony hoe mbola tanora dia tokony mba eo amin'ny 3 taona eo akoatra ny 3 taona dia indrindra tenentsika toana andre matovolavyandy hoe anana le fomba ratsy ny olona efa zatra mpitovo ianao efa manan-javatra dia sarota mivoaka tiana io dia io ndray lasa tsy mifanaraka tsony ny tena tsara dia hoe miara-mamorona miara-manangana ny tokantrano satria izy efa manana zavatra be dehibe tsy azonao vao mikitika an'io ianao kasimba io dia sahirana eo anao ity no maranantsika ny fandraisana ny SMS dia alanantsika nireo SMS be dia be tsy vovaky noho ny fotoana zay mametratsika azo inona ve ny iverenantsika amin'ny fomba tena malagasy mba mangataka raha mety hoe alavaina kely ny fandaharantsika miankina aminao io miankina aminao io tsika tena manana ny sotoavina ny amin'ny voalohany indrindra petraka foana sotoavina dia ny fanajana ny tenanao fanajana ny hafa fanajana ny tontolo iainana fanajana ny asa ataonao na dia izay fotsiny azy dia lazaiko ianao mora ho azy ny iverenantsika amin'ny malagasitsika zay ny fototra zay fanajana zay tena fototra iangianiny hoe atao hoe kolotsaina malagasy sy fiaraha-monina malagasy ireo tonga fetim-pirenena tsangano sy firenena ka zao any andre matoflavien marina zany za tena manaiky mihitsiny fa mbola mahatsiaro tena ve tsika aloha hoe maleo tena mbola mahatsiaro tena ve tsika hoe tsy miankin-doha mbola mahatsiaro tena ve tsika hoe tena manana ny maizy azy tiako lazaina amin'izany hoe mbola ao ve le mamalagasy ianao na toe-tsaina na toe-po na toe-panahy mbola ao ve fetim-pirenena fotsiny ro dindosa eny fetim-pirenena za manaiky amin'ny mahafetim-pirenena azy dia hoe manangatsaina satria fetim-pirenena fa orinan'io fetim-pirenena io fahaleovan-tena fiandriana pirenena za dia lazaka ianao marina za mampanabia za zao dia fa nanangatsaina vao naheno tamin'ny radio le hoe manomboka amin'ny enina jony dia efa nanangana tompoko satria everiko fa zay fifanajana zay amin'ny vahoaka sy ny mpitondra zava-dehibe tsy hoe satria alako bika tsy tiako tarizy dia ina koa ny ananganako zay tsy tompoko zay hitanao zay le toe-tsaina zay le kolotsaina malagasy zay le fiaraha-monina malagasy fifanajana ao raha tsy mahavitan'zay zay le fifanajana io le kolotsaina kona miankina am'zay hatramin'io fahadiovana io nge tafiditra ao anatin'izany ajaina ny tontolo iainana fa tsy fako hoe roa ajaina ny fepetra zay efa napetraky ny lalàna fa tsy hoe zay daniny kibonao feno mpivarotra eny arabe feno mpivarotra eny amin'ny trottoir mitohana ny fifamoivoizana tsy hifankahitana satria nahoana tsy mifanaja alina ny tsy ajaina amin'io ny lalàna misy arengely izy ka mbola azo eritreretana ve zany ahoana moa tsy azo eritreretana zany re matoflavy zavatra tsarotra nge zany zay ny tapany faharoa ndray dirantsika ny tapany fahatelo andraisana ny antso avany aminareo ny olombanina olona tompona andraikitra fa tsy tompo toerana mba hovanina tony mazatra ny 22 443 90 na 22 442 09 lara telefona idirantsika mivantana miaraba tompoko mba hovanina tompoko rehetra tompoko na ianao le tamin'ny SMS teo le tovavy hoe efa be dia be ny lehilahy miaraka tamiko mampalahelo be le izy so zany tia hanorevitra be dia be anazy nefa le fomba ionako aminy tsy fantatro hoe ahoana fomba mba azahoany numéroako fa tena mampalahelo be tia nanatra sy ampahery zany tsy ho azy ihany fa ho azy rehetrarehetra ihany koa aza dia omena ho viraviraina reny vatatsika fa sarobidy ene io ary na hoelana aingana tsy maintsy misy fiatraikany eo amin'ny tokantrano zany sanatiny ianao raha tsy mivavaka tsara fa azo lehilahy maditra be na sanatiny izany tsy hiteraka tsony io zany tena tsy maintsy misy valony foana ny zavatra rehetrarehetra ka maharenjanakaviana ny teny mananatra fa tena zay mahapotika an'le taranaka dia tsy misy valona tsony dia mba mampahery ary dia le anankiray koa
le hoe roapolo taona le tovolahy moa izy teo moa le dimy amby roapolo taona. Za mijoro vavolombelona aminareo fa 9 taona nelanay sy mivadiko fa tena sambatra zay zany hitako hoe le lehilahy zokony afaka kokoa matotra ny lehilahy dia tsara mba alao zokony hatrany ny lehilahy hevitra aloha zay vatery fa ndraindray misy ka tiako izy ka lazandroko ary tsy mampaninina na hafa ihany mba hoe zokony le lehilahy dia mirarisoan'ny fandaharana mirarisoanareo dia mba hovanona daholo dia hoe lavelona daholo nareo rehetrarehetra zany io raha zay moa no ela veleta nareo tsy ela velona tsy inona tsika rehetra ny hirariana mba ho ela velona daholo tsika na ianareo mpiaino na izay hiteny eto fandaharan'Andriamanitra anazy an'izay ndao ndray raisina ny antso manaraka miarahaba tompoko salama mba vanina tsika rehetra tompo mba asaky tady vahaolana zany hoe ny zanako raika amby 10 taona dia nefa voaroa taona nay no nisaraka satria tsy maintsy niasa dia izy tsy maintsy mipetraka any amin'ny mamako dia mety misy fetraka ny amin'ny fifandraisanay mianaka ve le izy satria rehefa mamangy any aho dia mila vaniny amiko foana izy dia lasa mila ady foana dia ataony izay zavatra matezitra anahy dia nefa izy amin'izao rehefa miaraka amin'ny bebeny aho izy dia indraindray mila vany amin'ny bebeny fa izy indray mahay manamby tamby amin'ny bebeny rehefa hitany hoe tezitra amin'ny bebeny dia avy eo izy koa olona tia karokaroka efa mahavokatranany izy amin'izao nefa lehilahy raika amby 10 taona izy dia mety misy setraka ny ansainany fa avy amin'ny fianarany ny fisarahako anazy satria izy za tsy nanambady niteraka anazy le izy ny raha amin'izany taonany zany dia efa mahavita trano lasa lavitra ny zany efa mahay miahatena amin'izany taonany zany tena mahavarina ary tena hoe saonan'Andriamanitra hoe za zay efa 10 taona efa miahy ny hoaviny tsara be zany ary matoa izy mahavita an'izany zavatra any efa manana fisainana hafa izy hoe raha indray andro any izy manorona tokantrano hanambady mety ho hafa mihitsy ny tantana ny tokantrano noho ny hoe tsy fananany ray dia mba hitany hoe lasa miezaka izy mba ho ray vanina ho modely ny zanany mba ho modely ao anivon'ny tokantrano tsara be zany lasa lavitra be zany tovoana fifandraisana izy mianaka ahoana mety fifandraisana izy mianaka aorianao karakaraka ihany ka io indray aloha dia miankina amin'izay fomba anatonanao azy zany tokony reniny foana fa dahoana moa fa ny reny be ny tazazy fa manany ianao fanakaikaizana po aminy dia mety lasa ohatra ny mpianadahany ianareo tsisy maraty an'izany mety tsy antso anao mama mihitsy io fa mety miantony inaranao fa aza malahelo amin'izany satria ny reny be no ny tazazy fa rehefa mifanakaiky po nareo mianaka zay ny zava-dehibe miarahaba tompoko Bauvana tompoko tsika rehetra tompoko nahenao le resaka teo dia hoe efa manana ny tokantrano ny zanaka dia alao mba hijanona le hoe ao amin'ny tokantrano dia tena misoka betsaka anareo satria za zao anisany hoe 30 taona tao amin'ny rafoza ray foana zany zay vady mipetraka hatramin'izay miaraka amin'ny ankizy efa efatra zanakay izao dia amin'izao fotoana zao zany zay mba hoe zay vao tena hoe tafavoaka mba hoe afaka miala tao hoe miala mitokana sy miaraka tamin'ny zareo tsony fa efa miaraka mitokana sy miaraka amin'ny zareo tsony zany zay amin'izao dia tena ohatrany tsy mahafaly an'le rafozako izy aloha amin'izao mihaino tsara zay menakavy zany hatramin'izay tena hoe mihaino an'ity fandaharany ty foana ty dia izay raha tanàna tao dia amin'izao izao mihaino tsara ary dia tena fatany hoe za io miantso ny tsara iny hoe tena tsy mahafaly azy mialanay tao nefa mba hoe tena ohatrany hoe nanaraka io foana zany dia tena hita hoe nahazo torohevitra dia nahazo fampianarana fa noho ny hoe tsy fahafahana mivoaka zany efa an'izay zay tsy mialana tao dia zao mba hoe afaka mivoaka dia tena anisany hoe tena malahelo le rafozam-bavo nefa nisy dia meno an'ity fandaharany ty papaka hatramin'izao dia amena siny dia lasa mahazo loza dia hoe
voafandrikan-kena le vato de lasa voka le rangalatra nanaraka azy sitraponay de zay ny ataoko anazy sady tena mampita hafatra ny tsara ny fandaharana io ianao mama tena mba enoy tsara fa de za zao anisan'ny taraina tokony ho fantatra za zao anisan'ny taraina hoe anisan'ny nalahelo ianao ny anainay tao de zay va de misaotra betsaka tomboka tena mampahery le fampianaranareo misaotra tompoko de mba engany le rafozanao tena mba eno tsara mihitsy hoe rehefa ary elatra reny zanaka tompoko mba avelao izy andeha amin'ny ary elatra azako boninao foana fa tsy nataotsika hoe nany akoho io arany mitarika an'iny zanan'izy mitarika azy rehefa le bebe reo zanandreo mbola manaraka azy saingony ndana amizay fa efa ary elatra ndana nany akoho raha mahalala an'izany de tsika olombelona indray veny tsy tokony heritreritra an'izany rehefa mba ary elatra an'zanaka de valo izy andeha aza raha nalahelo vo mainka raha tokony hifaly hoe ary elatra ny zanako ndry tafita reto ny zanako zay de tokony misotra an'Andriamanitra fa tafita ny zanaka voninahitra indray aman-dreny zany hoe natafita ny zanany zany elatra de zany iny tena zava-dehibe ndre matopolavy saky mba antandra za le anisan'le mangovotra rehefa misy zavatra tenenina mason'olona inona ny antony mampangovotra anao tsy haiko koa de lasa mangovotra be foana tsy matoko tena ianao zay ny dikany zay mampangovotra raha votsy matokotra ny hoe isy zavatra anjoanao foana na ny mason'ny olonge lasa ohatran'ny fitaovana lasa ohatran'ny fitaovam-piadiana lasa mampangovotra anao vo jerevany olo ianao de torakovotra sarokenatra fa zao fotsiny atao an-tsaina olombelo ohatranao io rehefa manao zavatra ianao de lazao hoe misy fahalalana tsy ananan'ireo olo reo hoentinao anazy am'izay ianao de tsy mangovotra tsony eny ary ndao ary fa hoe resiko hoe zay samysorandren'ny menaka ko matetika miteny hoe resy foana de zay mampangovotra atsika fa atao hoe resiko ianao matanjaka misy zavatra anananao tsy ananany de zay fa matetika manana an'izay hoe faharesena zay de zay mahatonga atsika atahotra mangovotra manoloana ny olona anankiray fa tsika tokony atanjaka eo anatrehany raha ohatra ka hiresaka aminy indrindra raha ohatra hoe hifanakalo hevitra sy ady hevitra miarahaba tompoko manao tompoko mba hoaniny tsika rehetra tompoko misy problème kely zany misy zanako lahy zay de nanambady izy efa niteraka roa de lasa moa le vehivavy zany de navelany tao le zanany anako reo de nitezaiko zany le zazakely le zafikeliko zany miaraka amin'ny zanako lahy zany ao de avy eo nefa nijanony elaela tao zareo de niteka le zanako lahy zany manao mba hoe mitady olo-tiana zany any ivelany any satria efa taona le vehivavy no nandeha de zao le lehilahy zany le zanako lahy io lasa nanaraka vehivavy de le zazakely ao de mieritseritra hoe inona no tokony ataoko amin'ny zareo satria le reny tsy mandraindraikitra le dadany koa zany de lasa aty amiko daholo ny andraikitra rehetrarehetra de zay ny tsitako hoe inona no tokony ataoko zany de tena marina de tazony ao aminao aloha reo zara raha mbola velona hoe nomen'Andriamanitra tombonandro ianao hikarakarandreo ho arinay zazy le trafikely ny reny ny adala ny ray ny adala mandao zanaka na ny biby ny tsy mandao zanaky de tsika olombelona ndray ve ny mandao zanaka de zara raha mbola misy anao satria azo atao nge ny mitory andreo ray aman-drendreo na ny zanako lahy io na ny vinaty vavinao hoe nandao ny zanany fa raha miditra any an-tranomaizy izy maika hipetraka ao aminao le zaza fa raha mbola vitanao ihany ny mba mikolokolo an'ireo de tazony tompoko mbola fahasoavan'Andriamanitra nomen'Andriamanitra tombonandro ianao no ireo zafikely reo fa sevy mandray andraikitra ny famelomana fotsiny mba hoe mba manome vola izy farafaratsiny efa tsika arakara farafaratsiny zay fa tena isany eny farafaratsiny fa zay lazaka ianao hoe azo torina any ireo zany hoe mandao zanaka zany azo torina ohatrany manary anaka ange zany andray matoflavy ahoana ny tso azo torina fe ohatrany fa teny zay mihitsy eka fa niteneko azay mihitsy manko le zanako lahy hoe hotoriko nareo satria le zazakely mampalahelo rehefa amin'ny alina le mitokana sambo zany zareo de zay rery foana matory amin'ny sambo io ohatra zany de zany niteneko anazy mampalahelo mihitsy le zazy tsy toko mihitsy zany zay atao taminazy eny fa de misaotra betsaka tompoko rasy tompoko ye fiainana daholo zany rehetrarehetra zany mihitsy ale olo
inona ary ny anam-bahadina io nge le maimbaika ny anam-bahady fotsiny avy tonga le zaza dia le zaza tsy manatsinina ny lasa mahazo nyty fahasaranana rehetrarehetra fa tena azo toriana mihitsy any le hoe mandao zanaka tena azo toriana indrindra izy roa mihitsy ndray mandao fa zanaka izy io mijarony olona manana vesatra nonina toa zay ia antso ray farany ngamba no amarana antsika azy miaraba tompoko miaraba tompoko mampalaino ana le ramatoa teo le ramatoa le manana zafikely anankiroa ohatrany tena mampalaino be zany hoe olona reny zanaka reny marary gne zany marina mihitsy zany eny sady malahelo ny zanany izy malahelo ny zafikeliny zanako foana nge nadalana indry fa ny tena tsy azoko misy le olo hoe asa tsy tsaiko fa dia tena hita hoe mampalahelo hoe fa zay fotiny ianao reny be any hoe tombavaka ireo zanakao reo farany miaraba tompoko manahoana tompoko mba vanina tompoko tsika rehetra tompoko eny tompoko am'le resaka fitondratena ny tanora am'izao fotoana afangiantsika kely fa tapotra ny fotoana zafady indrindra eny tompoko tsika zany tokony tanora ny tiako tenenina zay moa efa manambady tanora ny tiako tenenina hoe indrindra ny lehilahy manko indraindray mietrehitra hoe arakaraka mahabetsaka ny sipany mila zany fa hoe mahery izy fa zany miteny amin'ny lehilahy fa arakaraka ny mahabetsaka ny sipanao mampalemy anao fa ny lehilahy matanjaka dia mahay manome fifaliana ho amin'ny vadiny ray ihany fa tsy betabe ny vadiny adama fa ray ihany dia eva dia tahaka an'izay koa satria ny firenentsika mbola mila fiovana be mihitsy raha te ahatratra n'le fandrosoana kanefa ny mampalahelo fa misy fotoana nandeha tamin'ny tele hoe efa 2 arivo izy zao ny fanambadiany lasa milahy efa makasitraka an'izay dia efa loza ho an'ny firenentsika anie zany dia mangata sika mba tsy hisy fankasitrahana an'izany indrindra ny antenimera-pirenena so sanatria misy hoe ekena vesatra ekena dia sanatria lany ny fanekena an'izay loza tsy roa amatany ho amin'ny firenentsika zay dia angatana kristianina rehetra mba hivavaka ho an'izao firenena zao sotra indrindra fa efa tapotra ny fotoanantsika raha soa tompoko leo fitiantsika zay voalaza raha fitiana angamba dia ny tena nresantsika teo nge dia le kojakoja-piainany tsy maintsy mijery lavitra tsika ary miaingana amin'izay kojakoja-piainany zay no ahafahantsika mandeha lavitra ao anivon'ny tokantrano ary ahasambatra azy sy ampiadana ny tokantrano amin'ny heriny manao amin'ny heriny mbola toizatsika io ia zay ny fandarantsika androany makasitraka atsika rehetra niaraka tao anatin'izay ora iray izay renao teo andrafin'ny teknika ny dady sy mihaja ny kirakirany sary ny fandarantsika mandeha any amin'ny youtube sy any amin'ny RTP live any amin'ny tolakandro any ny raha tionany Jeneraly tsika satria nisy any ny olona zay nangataka fotoana dia atsilo 22 443 87 dia rehefa azonao ny lara telefônina dia atso izy amin'ny 7:30 maraina amin'ny 7:30 ny tolakandro fotoanantsika manaraka ho amin'ny heriny indray veloma tompoko mba hovanina fandarana rano eto amin'ny radio Don Bosco isaky ny Alarobia maraina amin'ny 10 mba hovanina fandarana ho fanabeazana ny olo-pirenena mba hovanina